masina araka izay ilaina ary mazotoa mampianatra ny vahiny. Misara izay manenjika anareo, misara fa aza manosona. Miara mifaly amin'ny izay mifaly ary miara mitomany amin'ny izay mitomany. Miraisa hevitra fa aza miavinavina, fa mifandraisa amin'ny vatoetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ny andriana. Ao amin'ny soratra masina dia hita matetika fa ny madinika, ny ambany no asandratr'Andriamanitra sy anehony ny heriny. Satria Andriamanitra rery no ngeza indrindra, masina lavorary. Izay miaiky ny fahabangany, ny akelezany, ny fetrany, manotritra amin'Andriamanitra ny masiteniteninazy ireny ny asan'Andriamanitra anomezany fahasoavana lehibe. Ohatra amin'izany izy mirahavavy izay mifamahangy ireto. I Maria izy tena niany amin'ny tononkira malaza izay nataony no nilazany hoe ilay mpanompo vaviny simsimina, bitika, kely, zarafa. Fa dia fantatry ny olona loatra sy mba olona malaza miseho Facebook, miseho télé, fa tao mangingina tao Nazareta tao. Tahak'izay koa Elisabeta, marina fa vadina mpisorona izy fa izy ny fahakelezany dia misongadina indrindra moa efantotra izy nefa sy manan-janaka ary efa tondron'olona molotra sy maty Yesu hoe vadiko boribory kialakande io atitra samiterake samba nampinono hoe zay. Fa tao anatin'izay izy nanetry tena foana sy nanomezitiny an'Andriamanitra. Dia nomen'Andriamanitra zanaka Anjoany Batista Elisabeta ary neny Maria moa Jesoa mihisy. Amin'ny evanjely novakian'ny mopera teo ny nanombohana ny vaky teny voalahatra ao dia hoe nianga i Maria tamin'izany amin'izany nandeha ho any amin'ny tany be tendrombohitra any amin'ny faritany Joda. Fa alohany hoe nianga i Maria dia sy nolazain'ny mpanoratra ny evanjely fa ny aloha akaikiny indrindra nanapa-kevitra Maria hoe inga handeha ho ary amin'ny rahavaviko ary misy fanapa-kevitra tao. Matoa nefa manapa-kevitra dia efa misy zavatra koa mialohan'izay misy zavatra midonihany tao. Moa ity aho nahazo amin'ny fahasoavana. Ny anjely vao tonga tato agnamiko hiteraka an' Jesoa faly re aho zany, topotopoka reny ambatrakeliko zany, faly dia faly aho fampitazoniko ahy rery zao hanapa-kevitra aho handeha any amin'ny rahavaviko fampizarany zao valiko zao. Zay vao nandeha. Alohan'izay hoe nahalala izy hoe nahazo fahasoavana aho dia nisy zavatra nataon'Andriamanitra dia nanarahany anjely Gabriely ka nilazany tamin'ny Maria fa ho tonga nofo ny teny. Misy asan'Andriamanitra tsy hita maso aho velom-pakasitrahana amin'izany Maria faly amin'izany izy. Dia zay vao nanapa-kevitra sy nandeha. Tsika ihany koa eo amin'ny fiainantsika be dia be ny fahasoavan'Andriamanitra nomenantsika ary mitovy ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ny Maria tamin'izany andro zany sy nomenantsika. Samy nomen'Andriamanitra ny teniny isika fa neny Maria fotsiny ny afaka hoe hiteraka zazalahy ianao Jesoa lay hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Fa isika koa men'Andriamanitra ny teniny, anjarantsika ny mampahatonga nofo an'io teny io amin'ny fiainantsika dia manova antsika sy mahafaly antsika satria manandratra antsika izy dia azontsika zaray mampiava. Ny manaraka dia hoe i Maria rehefa nandeha dia tsy mba nanao kazikazy hoe sao dia afa zaza amin'izany tany be tendrombohitra zany aho kekeriny manjoka sy ny sisa fa nandeha izy. Misy dikany amin'ny soratra masina hoe tany be tendrombohitra ny fahasarotana isan-karazany mety sedrain'ireo mpitondra ny vaovao mahafaly. Faly Maria fa nandeha izy fa sy hoe ho any amin'ny toerana misy lemaka na arabe goudron fa tany be tendrombohitra nandehana zany hoe na dia sarotra aza ny dia dia manaiky izy. Avela koa ny amin'iny fa hiditra amin'ny fifandraisan'izay amin'ny fiainandry masera amin'ny fikambanana. Maro ianareo ny tanoha reto ho anareo indrindra no iresahako an'izao fa masera mahalala an'izay aby. Ny fakafakaitsika fohy kely no hoe sœur missionnaire de l'évangile.
sœur de hoe vehivavy maro a religiosy miaina ny vadiny religiosy fahadiova fahantrano fanekena de tsy hoe miaina samy rery an'izay sasany ery atapo tendrombohitra ery de ny sasany any ambony hazo na ny sasany any agnelagnela-trano any fa mitambatra ao anatina akohona-piainana anankiray ohatrandry-masera reo de eto aby reo de iny fantatra anareo ny faritaniny hoe toromasera religiosy zay miara-miaina de reo religiosy miara-miaina reo koa mitambatra anatina fikambanana anankiray tsy mitovy amin'ny association na ONG na reny fikambanany mpanao politika reny izany fikambanandry-masery zany fa atambatry ny lalam-panorenana anankiray izay natolotry ny mpanorona. Io lalam-panorenana io de tsy fiainana maha-olombelona fotsiny no arindrany ao hoe ny lehibe manao an'izao de ny majinijinika manao an'izao fa lalam-panorenana miainga amin'ny evanjely misy ny aim-panahy fototra, misy ihany koa ny ataontsika hoe karisma sy ny sehatrasa iainana ny maha-religiosy amin'io mahafikambanana anankiray azy. Isika moa zany de missionnaire de l'évangile zay ny hoe sœur zay. Ho andry masera ny fiainam-panahy de miainga avy amin'ny ataontsika hoe spiritualité ny école française de spiritualité. Misy maromaro moa zareo ao tsy ho voasany eto fa hitatsika amin'ny fiainany zareo andavanandro sy ny zavatra ataony zany mitaratsy ny fiainam-panahy ndry masery zany. Io ny akanjony mahafinaritra aby ny rehetra fa io zany no mampiavaka azy zareo taratry ny aim-panahy ny fikambanany zareo io sy ny asany sy ny karisma ary ny anondrahana azy ireo. Hitambarana amin'ny rehetrarehetra ny hoe missionnaire de ho azavaiko. Ny atao hoe missionnaire zany ny teny hoe missionnaire sy ny hoe anjely sy ny hoe evangeliste de mitovy ny heviny iraka. Ny anjely de tsy milaza hoe tsara tarehy de anjely lasaka tany iraka zay ny dikany indro aho maniraka ny irako hialohanao anjely. Ny atao hoe anjely de olona irahin'Andriamanitra zany angelone. De na iza mandray iraka avy amin'Andriamanitra de anjely izy zay satria ny anjely tsy milaza le toetra hoe tsy manam-pahadisoana sy disy paintana hoe iraka anjely. De ny missionnaire de manohy ny iraka izay nampanaovin'Andriamanitra ny zanaka izay tohizan'ny eglizy ampian'ny fanahy masina izay ny atao hoe iraka maha-missionnaire an'ireo. Fa inona moa zany any votoaty ny iraka manko tsy hoe fotsiny hoe reo masera iraka ny missionnaire fa alohan'izy de reo masera hoe missionnaire reo iza ny mpaniraka Andriamanitra trinité masina rehefa irahana azy fotsiny hoe mandehana fa misy votoatiny zay hoe mandehana zay le mandehana hanao azy zao ny zava-dehibe de tia ny iraka anarahan'Andriamanitra andro masera reo le hoe tian'Andriamanitra ny ahavotsy ny olona rehetra sy ahatonga azy amin'ny fahalalana ny marina. Tian'Andriamanitra ny ahavovotsy ny olona rehetra sy ahatonga azy amin'ny fahalalana ny marina. Zay zany ny vaovao mahafaly vovozy ny olona rehetra mahalala ny marina. Teo amin'ny tantara ny fiangonana de zany hoe asa evangelisation zany fampelezam-pinoana zany de neritreretina hoe zody ianao de mivavaka amin'ny katolika de vita zay ny atao hoe rehefa zay no atao mibebaka miova finoana miova lasy fotsiny. Fa rehefa nohalalinina indrindra taty amin'ny consilia de hita hoe sy izay fotsiny tray no asan'ny mpitory ny evanjely hoe anareo mpanomposampy de lasa katolika fa ny fiovany fo voalohany rindry hanana an'izay fitiavana tian'Andriamanitra hanjaky raha zao tontolo. Ny fiovany fo no ivotoatiny antony anaovana misiona fa tsy hoe hameno fiangonana. Ary ankoatran'izay ny famonjena kay tsy hoe fotsiny hoe famonjena ny fanahy satria raha olombelona fanahy fotsiny angatra velo matoto fantôme vampire fa ny olona kay misy vatana koa. Ny olona io kay misy lafiny be dehibe koa, mila vonjena ny sainy, mila vonjena ny fony zay maratry
maratra ny andram-piainana, tantaram-piainana, rivady, misoahany, boay sy ny sisy, maratra ny folo, mila famonjeny zany. Eo ny ratra ara-batana, mila fisabony zany. Dia zay vao nisokatra ny masony olona rehetra hoe ny mahamisionera kay le hoe hanvotsy ny olona rehetra tian'Andriamanitra io dia ny olona manontolo, saina, fo, fanahy, vatana amin'ny mahizy azy sy azo saray. Dia zay ary ny mahamisionera ny masera rehetra. Fa tsy hoe masera contemplative dia ao amin'ny chapelle fotsiny misaoka Jesosy ao, fa mahita ny Jesosy amin'ireo olona indrindra, ireo olona madinika, ireo olona voahiditra, ireo olona ataontsika hoe sy dia mba mitovy amin'ny hafa fa manana fahasahiranana isan-karazany. Zay ny mahamisionera azy dia manao an'izay asan'izay izy. Nous de l'évangile avy amin'ny teny hoe evanjely amaranantsika azy. Ny evanjely raha izy ny fantatrareo dia hoe Matthieu, Marc, Luc, Joany, marina izay fa tsy diso. Fa ny tena hoe vaovao mahafaly evanjely, evangelion, dia ilay hoe sambatra ny olona. Rehefa sambatra ny olona dia io no votoatin'ny vaovao mahafaly. Araka ny teniko teo ihany, mahalala ny marina mahavonjy izy, afaka amin'izay rehetra mamatopatotra azy. Tarafitsika zay amin'ny toroteny Jesosy tao amin'ny sinagoga ny Nazareta, ny toroteny voalohany izy: ato amiko ny fanahin'ny Tompo, fa nataony ho Kristy aho, ho mpitory vaovao mahafaly, ka hampahiratra ny jamba sy hanafaka ny olona izay mifatotra amin'izay rehetra mamatopatotra azy. Ka ny Eglizy amin'ny alalan'ny fikambanany religiosy, ny asa ataon'ny Papa, evêque sy pretra, dia miezaka mamaha, izay le hoe libération, mamaha ny olona amin'izay mamatotra azy. Mamatotra ny olona ny fitiavan-tena, mamatotra ny olona ny avonavona, mamatotra ny olona ny tsy fahalalana afa sy ny tenany, mamatotra ny olona le manana fomba ziriziry sy mba mangoraka fa odoyeboma inona kinibira. Mamatotra ny olona zany dia mila bahaina mba hananany fo antra, fo mangoraka sy fo malahelo afaka mamonjy ny hafa. Izay zany ny vaovao mahafaly le hoe afaka misy fahafahana, afaka amin'ny abadona ny olona. Dia zay no ampianaran'ny masera missionnaire de l'évangile iny laka. Mamatotra ny olona ny aretina dia vahana amin'ny alalan'ny fanafody ao amin'ny dépôt sy ny ao pharmacie. Ny fitantanana, accompagnement tandro masera reo olona manana olana, ireny famahana. Dia zay zany le hoe vaovao mahafaly rehefa afaka ny olona. Dia ho anareo zany amin'izao fety zao raha misy manam-paniriana hanao religiosy dia tsy sagnatry hoe propagandy fa zay ny dikany hoe religiosy masapa hitondra ny hafatr'Andriamanitra hoe ho voavotsy ny olona rehetra sy ara-panahy fotsiny fa amin'izay rehetra mamatotra azy koa. Zay ny vaovao mahafaly, dia zay ny ataon'ny masera ireto. Tia mba ho andro masera tia misy citation mahafinaritra be izy ty. Papa François no anisan'ny namerimerina azy fa ity tsy hoe tenin'ny Papa fa zao zany fehiny hevitra tena izy hoe pas d'évangélisation sans proximité. Averina sika miaraka aloha izay indrindra ny aspirante mafy tsara, pas d'évangélisation sans proximité. Averina nareo rery farany, sans proximité. Pas de mission sans compassion. Pas de mission sans compassion. L'amour seul ouvre les cœurs. L'amour seul ouvre les cœurs. Zay tsy misy fitorinan'ny evanjely na hoe asa fahaterezam-pinoana raha tsy misy ny fanatonana ny olona tahaka ny nataon'ny Maria tany amin'ny Elisabeta. Fa tsy hitoriny evanjely aho marina zao dia manao publication Facebook sy ny sisa dia eo aho fa mandaitra kokoa izy raha manatona ny olona, satria rehefa manatona ny olona ianao mandray ny hafanany hoditrany mamay regny ao zany. Maninona ny masonao mena dia mena, marary va moa manakory. Zay le proximité, zay le fanatonana. Ka zay fanatonana zay tsy voatery hoe fampitakisitrisiny ohatran'ny piso teo tiavina manoatra zao amin'ny olona eo akaikiny eo, fa zay proximité zay hoe ianao liana amin'ny manjony namanao dia manakaiky azy, mamantatra ny filany, mamantatra ny zavatra manahirana azy. Zay le hoe mba manana souci, mba manana souci amin'ny fiainam-pirahalahiana nareo anaty communauté malainday koa manany raha vavinao masera dia mba anontany io hanany souci. Zay le proximité hoe fa maninona kindry. Zay le proximité, efa évangélisation zay, satria le vaovao mahafaly
dia izaranao ny hafalianao izy. Rehefa mba liana aminy ianao a dia faly izy. Beny ny olona manatona andro mopera tady vaholany noho ny zavatra maniry anazy, fa na sy manana zavatra omeny mopera avy eo a fa le olona faly maivany saotra mopera ny ainy satria nisy ny proximité faly izy. Zay teny evanjely. Le faharoa teo hoe pas de mission sans compassion. Na dia raha anazy anao ndana manao azao, ohatra hoe vao fotoana maseranareo vo terminalinareo ndray androany dia raha nanareo hoe mandehana anareo a miasa ny laka fa aminareo sisy compassion fa ny marary petahanareo tesofina efa tena anao atrony kiloty asina tena vao sadrosiany kiloty trerominao ny marary vao maika marary izy. Zay ohatra zay a missionnao infirmière dia trero manataonao sisy compassion a corstugien anao zay a sy religiozy anao zay a sy katolika anao zay. Zay tsy mandro masera tiany fa iso misy maserany charité a misy frère amin'ny ada fa tsika rehetra président paroisse tazakotazanao sisy mission raha sisy compassion a le fitiavana ny olona zay le mangoraka anao satria vao mafaly dia anao no tokony hitondra hafalianao azy fa tsy hoe rehefa niona taminao le olona dia vao maika ny votony lohany a tena mibindagna ny lohany a mitombo ny problème ilay tena kaniriny andray a no nampifandravandry ka zay a pas d'évangélisation sans proximité, pas de mission sans compassion. Dia farany hoe l'amour seul ouvre le cœur. Rehefa manam-pitiavana ianao misokatra ho azy ny fon'ny olona ary henon'olona ny zavatra lazainao rehefa fatao hoe ampitiavana zao fa so naky ny toroteny anareo samy beba kiokio raisinareo a avy be ny miandry anareo sady asiana hoe rikisana aya fa mampisokatra ny fonareo zay a fa vao maika ankidy ny fo tsy afaka hibebaka fa seul l'amour ouvre le cœur. Dia matady io zay a veriny ako farany ary amaranasika azy mba ho tadidy pas d'évangélisation sans proximité, pas de mission sans compassion, l'amour seul ouvre le cœur. Teny voalazan'ny evanjely any hanafaka ny fahotantsika. Amen.